Adolatra indray ny araba Rizy Menakavy manjoy tsy tapaka ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS amin'izao fotoana izao rehefa latsinainy. Dia tsika no mifaminome fotoana atao anatin'ny fandaharana dinika tahaka izao ho amin'ity an'io ity isika dia ny filohan'ny vahoaka amiraina ny vami no hitavatafa sy dinika amintsika eto indray hitondra ny fomba fijeriny ny fanehoan-keviny sy ny fahitana raha-pirenena amin'izao fotoana izao izay mihazakazaka ihany koa mandroso makany amin'ny fifidianana isika io Andriamatoa Alphonse Rakotondrainy be izy no hitondra an'izay fanehoan-kevitra sy resaka amintsika hitafa amin'ny vahoaka any atokantrano any ho amin'ity hariva ity akasitrany anao tompoko nanaiky ny vahiny. Faly miarapanao Andriamatoa mpanao kasety, faly miarapany mpiainy rehetra. Akasitrahana ho iaho teo nanaiky nasain'ny fandarana hitondra ny tafa sy ny dinika ny fomba fahitanao ny raha-pirenena izay mihazakazaka amin'izao fotoana izao mifamaofao ihany koa ka indraindray somary lasa saika very ny vahoaka izay indrindra ny antony fandarana hanazavana sy hitondrana fanazavana ny zava-misy sy ny fahitana ny toedra raha amin'izao fotoana izao avy hatrany dia hanomboka amin'ny resaka fanabeazana ny hitaritatsika ny resadresaka amin'ity hariva ity somary ataontsika hoe goragora eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao lasa somary saika manao izay saim-patany ny vahoaka malagasy satria very tanteraka ao anatin'ilay toedra raha mafapana sy ataontsika hoe tsy dia tena hita mazava hoe makaiza ny hitondrana nyity firenena ity ny fahitan'Andriamatoa Alphonse Rakotondrainy be an'izay resaka fanabeazana nataontsika hoe amin'ny maha-olom-pirenena na amin'ny akapobean'izay mialoha ny idirantsika any amin'ny resaka fampianarana tompoko. Misaotranao amin'ny fanontaniana. Raha ny resaka fanabeazana eto Madagasikara dia aleo tsorina angamba fa tsy misy izany fanabeazana izany satria efa potehina ny toe-tsain'ny vahoaka. Inona moa no hahatonga anahy hiteny hoe potehina ny toe-tsain'ny vahoaka satria na ny fiarahamonina ara dia hitanao fa tena fiarahamonina goragora zany. Ny mpitondra tsy mampianatra, tsy manoro. Ny mpitondra mahavita miteny hoe ohatra raisintsika fotsiny hoe zo fotsitra ny midina eny an-dalambe maneho hevitra. Tsy izay nefa ny zava-misy rehefa tonga amin'ny toerana izy fa zavatra hafa. Kenday indray ianao tsy fanabeazana izany. Ny fanabeazana dia beazinao ilay olona, kolokoloinao izy ho tonga eo amin'ilay sehatra fandehanana midina an-dalambe. An-dalambe izany tsy manan-kirotana, an-dalambe izany tsy mangalatra, an-dalambe izany tsy mandroba. Izany ny fanabeazana izany fa izay tsy misy, izay no nahatonga anahy miteny hoe any amin'ny lohany koa ilay izy miainga voalohany indrindra. Any amin'ny lohany. Raha voalohany goragora daholo ny rehetrarehetra. Tsy misy zany eto Madagasikara zany rafitra fiarahamonina tena mitondra any amin'ny tombotsoan'ilay vahoaka. Tombotsoan'ilay vahoaka daholo nge zany fanabeazana io tombotsoam-bahoaka io fa tsy tombotsoan'ny mpitondra, tombotsoan'ny mpitondra dia tsotra ihany hoe rehefa zany eto amin'ny fitondrana dia izay tiako atao no ataoko. Ohatran'izay mihitsy ilay fitenenana tamin'ity fitondrana ity no tena nahinoantsika an'izany hoe anay izao ny fitondrana. Zay. Izany hoe lasa tsy modely ho an'ilay malagasy izay ataontsika hoe zanaka ao anatin'ilay izy raha ho resahana ny resaka hoe firenena ny ray aman-dreny izany no ataontsika hoe mpitondra tsy modely mihitsy izany ilay ray aman-dreny raha ny tiany Andriamatoa Alphonse Rakotondrainy. Ka ny tena marina anke tsy nisy an'izany mihitsy teto Madagasikara tao anatin'ity fitondrana ity. Tao anatin'ity fitondrana ity nge ny zava-nisy tao anatin'ity fitondrana ity dia hoe paosiko aloha izaho aloha zay vao nareo. Nareo raha hatramin'izao 5 taona tonga 5 taona atao mbola tsisy nareo foana fa toa izy foana no rentsika eto. Ny tiako tenenina amin'izay zavatra izay dia hoe tsy misy ny maha-ray aman-dreny ny ray aman-dreny. Filoham-pirenena zany ke ray aman-dreny zany. Filoham-pirenena indray ve ndeha hamitaka sy ndeha handainga amin'ny vahoaka. Filoham-pirenena ve ndeha mahavita miteny ny filoham-pirenena hoe tsy hanao politika intsony raha vao tsy vita ity lalana ity. I Tamatavy ataontsika ohatran'ny Miami, i Anna ataontsika ohatran'ny Paris. Tanisaina daholo zao lainga kangatsy amanorana rehetrarehetra zao. Nefa rehefa avy eo tsisy vita akory ilay zavatra. Miami lazainao fa malagasy mifandrafy sa mifaninana indray zao ilay izao. Lazaina fa mifankatia amin'ny ahoana. Tsy ianao mampifandrafy an'ilay malagasy, ny filoham-pirenena indray nge mampifandrafy ny malagasy amin'izao fotoana izao Ny somary iverena kely
Andriamatoa Alphonse Rakotonainy be ny mahakasika an'izay satria raha iverenantsika kely ny ataontsika hoe eo amin'ny 13 taona lasa teo lasa somary saika ataontsika hoe romodromotra raha zay ny azo ilazantsika anazy alako tsiny satria lasa resaka miverimerina ny resaka fandrobana miverimerina ny resaka herisetra famonoan'olona atsy sy aroa eo ihany koa ny resaka fangalana voamaso zay nalaza teo aloha teo ny resaka kidnapping ny resaka ohatr' zany ny tena lasa saika mibana amin'izao fotoana izao inona ny tena mety ho antony satria raha jerentsika zany le fiainan'le vahoaka aloha de mitrosina amin'ny tany aloha zany zay no raha mahita amin'izao fotoana izao ny antony mahatonga an'izay ankoatrany hoe ilay ray aman-dreny fitaratra no lazainao teo nefa maneho zavatra tena hoe tsy modely ho an'ilay zanaka le vahoaka malagasy. Voalohany indrindra aloha raha resaka momba an'izay nosy anao teo hoe mandeha ny fandrobana mandeha ny herisetra mandeha ny rehetrarehetra ny zavatra ratsy rehetrarehetra mandeha voalohany indrindra dia tsy misy ny fitandrovana ny filaminana any miaramila zany polisy sy ny gendarme zany asa zany za aloha tsy te hitendry gendarme zany tsy meka zany existe pas amiko zany tsy misy zany fa gendarme ny miaramila sy ny polisy matoa misy ny fandrobana de tsy manao ny asan'ireo tsy ao anatin'ny tsy lara-pahamehana amin'zareo zany fa zay olona mandroba tokony samborina de mena sazisaza anazy zay olona mangalatra de tokony ho samborina de mena ny saza fa tsy misy tsony zay zavatra zay tsisy tsony zay zavatra zay fa de arak'le teninao teo hoe mitrosina amin'ny tany efa mitrosina amin'ny tany misy ny olona zao satria tsisy lalàna mifehy lalàna anke tsisy tsony tsisy lalàna mifehy ny malagasy ty hoe tsy azo atao ny manao an'izao tsy azo atao ny manao an'izao ilay lalàna atao betsaka fa zay mihitsy fampiarana azy fampiarana azy tsy misy satria reo olona rehetrarehetra ao anatin'ireo mankalatra daholo reo mankalatra daholo nge reo zany matoa tsy sahy ianao matahotra ianao ivoahan'ny marina ny aminao zay fa sahia mijoro hoe fa raha ohatra hoe sary eo de mijoro tsy misy olona manao herisetra zany eto tsisy fandrombana zany eto tsisy dahalo zany eto avoay marina momba ny resaka dahalo io avoay marina momba ny enomby sy ny karazany rehetrarehetra reo avoay daholo reo zany rehetrarehetra zany zavatra tsy haiko zany ara tsy takiany malagasy ange tsy hainy malagasy ange mitaky an'izany satria manino noforetana foana le malagasy nahazo herim-pamiretana foana ange malagasy de reo tsara fa tamin'ny fanjanahantany tamin'ny andron'ny fanjanahantany ange ny malagasy ka fatorana rehefa saziny fa amin'izao fotoana izao nga fatorana zany ny sazy zao fotoana zao tonga de fitsaram-bahoaka tonga de pampan na tonga de vonoan'ny olona kapain'ny olona fotsiny zao ianao de maty ianao fa raha ohatra misy rafitra misy lalàna ka manaraka an'io lalàna io na ny mpitondra na le vahoaka hoentina dia milamina Madagasikara. Ahoana ny ahafahantsika mamerina an'izay rafitra zay satria le rafitra misy fa toagoragora sa inona ny mety ho antony ahoana ny afaka manome ohatra ve Andriamatoa Alphonse Rakotondrainy be androany hoe tia karazana rafitra ray ahafahantsika mamerina an'izay hoe fiarahamonina mirindra eo ihany koa ilay fanajana n'ilay lalàna le mba ho tena tany-tandalàna tokoa. Efa nisy ny teneniko ihany teo ny tany atao hoe miaina ao anatin'ny lalàna dia miainga avy any mpitondra ihany io ny mpitondra raha vao ny mpitondra no tsy manaraka ny lalàna dia tsy manaraka ny lalàna ny vahoaka mpitondra nge no miteny hoe zany de ody fa ndanonareo raha hamaky tsena zany nge zavatra nainga tamin'ny 6 sy 4 arivo hoe fampianarana zany de efa fanabeazana tsy mandeha amin'ny laoniny zany izy andeha ody de ianao aseny mandropa sy ny zany nge navoany tony hainao manjerinareo tony zany fanabeazana daholo zany rehetrarehetra zany tsisy aleo tsisy misy tongotra mihitsy eny ambony fa ny tongotra tsy maintsy amin'ny tany de ny apetrako amin'ny tany foana ny tongotro za tsy andeha anaraka mihitsy akory hoe
voizinao ny fanabeazana ny vahoaka ary nefa ianao tsy manao an'le fanabeazana, tsy manao an'le tsy aran'le izy akory. Tovy amin'ny lalàna ihany io e, lalàna betsaka fa mifanamarana avy tsy misy. Isan'ny taranja no atao tany an-dakilasy ny éducation civique no esorina moa zany izy am'izao fotoana izao, mety ho isan'ny taratra mamotika an'ilay fiarahamonina sy le olombelona mihitsy ny resahako eto, ny fikitiana andreny, fanesorana andreny, satria isan'ny azo ataontsika hoe fanabeazana tena nanana ny toerany maha izy azy tany anatin'ny fampianarana ihany koa izy iny somary sady ampitantsika makany amin'ny resaka fampianarana ihany zay resaka izay. Ahoana ny ahafahantsika manarina rehefa hoe zao zany miainga amin'io zava-misy zao tsika, ahafahantsika manarina an'izay zavatra izay manefy ny vahoaka malagasy, ny olom-pirenena, fa io ihany koa ao anatin'izay moa zany ny mpitondra ny vahoaka hoentina sy ny ambaratonga rehetrarehetra. Marina mihitsy za fa nisy an'iny fampianarana iny tamin'ny andro taloha, tamin'ny andro ny frantsay, sekoly frantsay zany nisy an'izany tamin'izany, mbola nahatratra an'izany. Instruction civique sy éducation morale. Am'izao fotoana izao nga misy tsony zany. Tamin'izany ika nampianarina zany hoe miampita arabe. Mety miampita arabe ianao tsy maintsy amin'ny passage clouté, natokana ho an'ny olona rehefa miampita, de tsy maintsy mijanona ny tomobila. Am'izao fotoana izao anao jereo nge eny amin'ny arabe, zay tiana epitana rehetra, epitana daholo. Inona moa vokatrizay? Voka-dratsiny, misy voka-dratsiny ange zany e. Matomato azy fotsiny le olona. Fa antsika moa mamoaka lalàna, antsika lalàna betsaka foana. Ny aina olombelona ambony kokoa noho ny rehefa mandika lalàna de mandika lalàna fa azovana le izy, zay no mahatonga ny fiarahamonina korakora, zay mahatonga antsika ohatran'izao. Eritrereto tsara fa vao mafanafana mihitsy vao eo mafanafana, vao eo ny vaovao hoe bisikleta, reto zala bisikleta reto double montée. Hitondra olona, mba azonao an-tsaina moa zany hoe olona mandeha double montée, izay tany Antsirabe taloha no tezaina, any mantsy ny toeran'ny bisikleta tamin'izany fotoana izany. Tsy misy azonao entina ao porte bagage afa-tsy na miantsena ianao na ny kahie entina mianatra. Fa raha vao ianao ny double montée de tsy ahan'ny polisy ianao, de efa tratra ianao zay. Fa am'izao fotoana izao olona indray, olona miveraka angena angaty zany olona entinao amin'ny bisikleta zany, miveraka zany e. De tsy fahatsenao koa na mirepera fen'le olona na ninona, tsy voareperenao zany. De midona de miteraka fahafatesana, miteraka accident. Ohatr'izany koa nge tsy tsara dalàna nge zany, ohatr'izany koa nge hoe deux roues mitady ho anao taxi io e. Tsy izy daholo reny. Ny any Chine ve no alaitsika tahaka. Tsy fanabeazana zany. Tsy ampisondrotra an'le fiainan'le olona akory zany vao maika abigatra azy. Mamono olona nge zany e. Bisikleta ve nitondranao anaovanao double montée? Bisikleta mandeha manitsaka vato ara de efa gondole ny pneuny, de efa mivilambilana ny pneuny kodiarana iny. De vao maika anaovanao double montée iny. Mampime zany. Mampime zany. Sahirana ny vahoaka malagasy, ka antony mety ataontsika hoe mahatonga an'izay zavatra izay hoe lasa manao fitadiavana amin'izay endrika rehetra maro samihafa, zay no hitany fa mety ahafahany mitady vola, mampidi-bola, mamelona ny vady aman-janany, satria tsy azo adonona ihany koa fa mamelona vady aman-janaka izy ireny. Mety tsy ho azo eritreretina ve Andriamatoa Alphonse Rakotondrainibe ny mahakasika an'izay hoe ho ampianarina fa ho asiantsika ho ekentsika ihany ny resaka ataontsika taxi bisikleta, satria maro de maro am'izao fotoana izao ny tsy hanasa, ny fiainana miakatra ihany, ny fahitanao an'izay. Io fa ny fitondrana olona bisikleta io mandalo io. Raha tsy nisy adalàna nataon'ny malagasy teto tamin'ny 7 sy 2 arivo, tsy nandalo an'izany tsika. Fa aza adiny fa nisy adalàna nataon'ny malagasy teto zay nitaritiny io fanjakana am'izao fotoana izao io. Ny adalàna de ny manongana. Olona efa nanana ny asany daholo nge ireo e. Aoka tsy ho lavintsika zany. Nareo rehetrarehetra ireo nanana ny asanareo nareo. Fa noho nitaritina amin'le fitiavana kely dia lasa marina zany fa mijaly
mijaly nareo am'izao fotoana zao, mijaly amin'ny famelomana vady aman-janaka. De lasa voatery manaonao foana, zay ngeny hoe manaonao foana tena manaonao foana ngeny malagasy amin'ny bisiklety efa noteneniko teo iny. Manaonao foana ny olona le mivarotra amoron-dalana reny, manaonao foana ny olona le amin'ny trottoir reny no mivarotra tsy ho anazy rery fa ho an'ny hafa koa. Loza mitatao ho an'ny fiarahamoniny renireny zavatra rehetrarehetra mitranga reny. Fa mampalahelo malagasy tsy manana anton'asa fa zao chance na inona filaza azy soa ho an'ny malagasy tia hoe andalo fifidianana tsika zao. 10 minitra ny nananao 15 000 fa 5 taona ny jinjanao vokatra zay 15 000 zay. Zavatra keza be zany, goavana be zany. Zany hoe enao zany a tokony hijery ny hoavinao. Jery fa teneniko ihany hoe mijaly nareo, mijaly am'izao fotoana zao le olona am'izao fotoana zao amin'ny tsy fananana asa fa raha maharitra kely ny olona nge. Tenerana io sisy ny ray aman-dreny zay tony sakay lany foana io rehefa tenerana. Lany foana io. Zay ihany koa ny mpitatsika makany amin'ny resaka fampianarana Andriamatoa Alphonse Rakotondrainy be filohan'ny vahoaka amin'ray satria nafana ny resaka fampianarana tato ato zay indrindra moa zany tamin'ity fitondrany ity somary nanao toy vakana ny fitakiana maro samihafa indrindra ny teny amin'ny ivon'ny fampianarana anjery manontolo ny farany teo zay mbola nisy ihany koa ny fiverenana fikasia tanana mpianatra mikasika ny fitakiana any resaka vatsim-pianarana foana ihany koa no tsy afa-mialo anatin'izay manaona ny fahitanao ny rafitra teo ihany koa ny sesesy nanao fitakiana ny rehetrarehetra lasa saika fitondrana rakotro ny fitakiana le fitondrana indrindra moa zany ny fampianarana ny tena tiako somary ho resatsika mianaka makasika an'izay ny fahitanao n'le fampianarana am'izao fotoana zao mbola mety azo everina ve io atahorana ho taona fotsindray satria mbola université morte hatram'izao mety mbola ho tafarina ve raha ny fampianarana eto Madagasikara. Ohatra mampitaha foana ako isaky ny miteny. Tamin'ny andro taloha zany mpampianatra ny EPP zany manana hera 8, manana hera 10, manana 404, manana fiara raitra manitra mahafinaritra mihitsy mpampianatra zany. Fa am'izao fotoana zao anao mijery mpampianatra iny Scooby-Doo iny ara mivilana. Iny kôly iny efa tena rovitra, efa tena rotika. Dikan'izany mitotongana, mimidina fampianarana eto vao mahita n'iny fotsiny ny mpianatra de efa ketraka. Resaka ny any Ankatso ianao. Ny any Ankatso nge bourse. Resaka hanina io, resaka fianarana io. Zany no mamay ary tsy maintsy hanomezana azy an'io bourse io. Satria ireo olona ireo tadidio aza dino fa olona avy any amin'ny sisiny daholo ireo olona ireo tonga mandrato fianarana eto Madagasikara. Soa ihany ary isaorana ny fitondrana taloha nanaparitaka ny université io eran'ny Madagasikara. Fa raha ny resaka bourse no resahana eto zao noho ny fatika ambonany tsy mampilasa tsy mahavoalomy bourse an'izao. Inona no mahatonga anahy teny an'izany? Tsara toerana nge ny lehiben'ny finance manam-bola izy ary le fanjakana midedaka mihitsy fa manam-bola fa tsy mahalotrosa. Trosa nge zany atao hoe bourse zany droit zany no tokony atao hoe droit fondamental ho an'le ramatoa le mpitsetsoka lava iny. Zany no hoe droit fondamental zoan'ny olona, zoan'ireo mpianatra ireo no mahazo bourse. Tsy bourse no menao azy fa boty. Brodequin no menao azy. Tsipaka ambavafo tamaina opa. Tsy teneniko tsony opa nge zany ataon'ireo le sécurité reo nge mpanompa avaoka fa rehefa any amin'ny tribunal ianao lazainy fa manompa azy fa reo tena tsisy hevitra reo hanopa.
manompa vahoaka reo. Ireo iny ny valiny, iny ny borsany mena reto vahoaka reto. Fa le tena vola matikampo fotsiny. Matikampo fotsiny manambola fanjakana manambola ianao tsy alohanao le izy. Fa tsy aloha le izy. Satria maninona? Potehina mihitsy ny toe-tsain'ny malagasy. Potehina ireo mpianatra ireo e. Potehina ireo mpianatra ireo e. Fa ireo mpianatra ireo ka misy mety tonga araky ny teninao teo hoe mpotoana fotsy. Inona moa raha reny an'izay taona fotsy izy raha tsy nahita fianarana aoko. Izy arika tsy nahita fianarana 13+6 lazainy fa 18 hein? 10 000 personnes lazainy fa 50 000 personnes. Ny asika ariary ny ao anatin'ny sainy efa tena matombola loatra. Ary io fanjakana io nge vao niditra voalohany teo de efa zay le izy. Fampianarana zany tsy zay le izy. Zay ny hita fa mety hitondrana ny Madagasikara. Vao niakatra ny fitondrana izy de efa kontim-bola no namaika azy voalohany indrindra. Isan'ny dradradradraina ny hoe tanora no avin'ny firenena. Tanora nefa misehatra ao anatin'izay fampianarana izay. Any mety ho avy ny atsy aoriana atsy. Raha toy izao foana no mitoy eo ihany koa anapiko an'izay ny hoe rariny ihany ve zany mba ataontsika hoe an'ireo manan-katao na ny manam-bola na ny mahitahita mampianatra ny zanany any ivelany satria izao ny zava-misy iainan'ny zaza malagasy. Izao ny fiainan'ny malagasy dia miaina amin'ny zavatra hitany eo ihany. Malagasy tsy mba maka lavitra zany. Tsy mahalala afa-tsy ny eo alohan'ny maso. Ny teny ianao teo hoe tanora. Tanora inona moa? Tanora amin'izao fotoana izao mampianatra nge ka tanora nampianarina nanomboka 75 nampianatra tamin'ny 75 tamin'ny 75 zany efa mifoanana efa foana efa tsy nisy intsony zany instruction civique sy éducation morale zany. Efa tsy nisy intsony zany. Inona fampianaranao ho vitany reo tanora amin'izao fotoana izao mampianatra. Troko be da be nge zao aloha de tsonona misy le fanolanana nge mibetsaka any. Fanolanana mibetsaka any ampianarana any. Fa hoe fampianarana tsy de hitako loatra inona ny tena fampianarana ao anatin'ilay izy. Fa raha tena hoe tena te hianatra marina, tena te hampianatra marina de misy ny école normale. Ny olona voaofany zany, miofany zany mampianatra zany fa tsy sambosambory ny erena ny ere. Olona niofana. Viana miofana. Alefa miofana daholo reo mpampianatra rehetrarehetra. Tsy mila fram zany. Tao inona fram angana hita inona mandro vary raha tsy hainy. Fa fram foanana. Ny zavatra ny asiana velomina ny école normale niveau 1, niveau 2, niveau 3. Velomin'ireo raha voreo velona mianatra ny mpampianatra verinao azy ny fampianarana ary mandeha tena araka le izy hoe ny tanora no avin'ny Madagasikara fa tsy amin'izao fotoana izao koa. Zany teneniko anao zany 13+6 = 18 zany arange. Zany ve ny anara de hitovy amin'izany daholo ve zany reo mpianatra rehetrarehetra reo. Hoe 18+6 = 18, 13+6 = 18. Atao mitovy amin'izany ve zany ary le tsy ampianarina. Tsisy manaiky an'izany. Tsisy manaiky hoentin'ireo tamin'ireo ataony amin'ity fitondram-panjakanako. Reniny izy reny rehefa olona tsy nahita fianarana. Zao le lalaoviny hatramin'ny mpanao politika reto le olona miseho azo inona be raitra be amin'ny politika reto. Olona 7 no nasaina nanao délibération ny baka raha mpampianatra. Ataontsika hoe amina taranja maro ny tokony hisehatra amin'izay hanapa-kevitra mahakasika ny délibération. Rariny ve zany ny fitakiana ataon'ireo ataontsika hoe mpisehatra amin'ny fampianarana tsy hanavahako mikasika indrindra n'izay resaka fampianarana izay raha toa ka zay atahorana ho potika tahaka an'izay ny fampianarana sy no avin'ny zaza malagasy. Efa nyteneniko teo hoe reo nge hoa tsy mivaky loha amin'izany e. Tsisy raharahin'ireo an'izany fa ny indreo fisehosehoana ny betsaka. Voalohany indrindra aloha olona 7 hoy ianao teo no
tsara ny no délibération ny baka. Nefa ny tokony olona amin'anjatony manao an'le izy. Ny kina kely izy nivoaka kely résultat de inona zany reto le olona anjatony mahiry reto mihoatra amin'ny olona 7 de inona ny ao anatin'ny toe-tsainy le olona 7 maka ny toerany resy le olona 300 aloha ny vahoaka ny tsara azy aloha tsara fa raha izany tsara azy mahiry be loatra fa aloha ny vahoaka ny tsara azy zao a ny sesesy taky ny zony mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra moa taky ny zony reo sy inona ny zo fototra tadiavindreo olo reo vola daholo ary le fitondrana efa nilazako tery aloha matikambo angeo a le fitondrana hoe be vola prime ministre zao ve miteny hoe hainy vola misy avoa ere aloha avy aloha ny fer aloha avy aloha ny vola mpampianatra aloha avy ny bourse aloha avy ny rehefa zay ianao de afaka matikambo ianao hoe sady nahavita be ianao a no tiany vahoaka. Ahoana zany ahafahantsika manaitra an'le fitondram-panjakana satria raha ny endrika ataontsika hoe fitakiana fanomezana ultimatum sy ny fitokonana kely madinidinika ery ohatra ny lasa zary fahazarana fotsiny ray raha ny fahitany maro anazy ny hoe mitokona ny ary mitokona indray ny ary fantombiasana fotsiny folava ozy ny fitenena folava ozy izy ny fitenena fa tsy hita ihany aloha zany zay tena valiny sy tena ino ty zavatra azo tsapahitana valiny avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha ny fitondrana am'izao fotoana zao fitondrana efa maty angeo e fitondrana efa vita io vita matavy io zavatra herinandro tsisa iainan'io inona no atenenao amin'io tsisy atenenao amin'ny fanjakana io ke zavatra efa herinandro tsisa iainan'io mahavita zavatra fa izy raha na ohatra hoe alaina ny olona zao ny andrimy azy raha ohatra mametra-pela ny rajoelina de ny olona mahavita inony vita iny io tsisy vahaolana ntsony io tsisy vahaolana ntsony io fa de aleo miandry fanjakana manaraka. Epita kely androso ihany tsika makany amin'ny resaka fifidianana fa tiako resahana mialohan'izay ny resaka nationalité na ny zom-pirenena zay araha malala moa zany fa tsy manana zom-pirenena mahamalagasy azy tsony Andry Rajoelina Andriamatoa Andry Rajoelina am'izao fotoana izao tiako ny fahitanao sy ny fanehoan-kevitra Andriamatoa Alphonse Rakotondrainibe makasika an'izay resaka nationalité satria maro de maro ny fanehoan-kevitra am'izao fotoana izao ny fahitany ny avy amin'ny famiana azy. Aloha ny fahitako azy angambany elo za teraka talohan'ny 1960 mbola afaka maka nationalité tsara mihitsy ara ty aka tam'izany fa tsy naka aleo mijanona malagasy any ty ianao efa any am-pelantananao efa malagasy ianao mbola mitetateta indray ianao maka nationalité frantsay automatika raha very ny nationalité mamalagasy ianao tsy de hivohy loatra an'io tsy de hivohy lavitra be an'izy io fa izy io lalàna ihany ny fe azy lalàna ihany ny tonda zay ny voasoratra ary Ngakotaroso Jean-Éric Florent dia raha voareo no anontanianao de azo raisina afatsy mitombona zay ihany ny Jean Florent Éric tsisy afa-tsy zay inona no azonao atao ary inona no azonao atao hoe avy reny ny nationalité reny ny lazain'ny mpitahiry ny fitombo-pikasem-panjakana sy ny karazany reny no raisin'ny ministra ny fitsarana reny ny teny ministra io fitsarana inona tsony no tenentsika malagasy tsika malagasy fa hiteny inona akoatran'izay tsy de mbola teny lavabe hiditra any amin'ny fifidianana tsika rehefa avy eo anytsika miresaka fa somary nandeha ihany mantsy ny resaka teo aloha teo hoe
Ny 9 novambra zao ny resaka mahakasika an'le assignation iny sambaravara teo vadika manao fanambarana ny toniny mpampanolalalana ny ministry ny fitsarana very le malagasy mpanara-baovao amin'izao fotoana izao inona marina no tena zava-mitranga ka izay le izy ka tsika nke mbola hodikodina malagasy nke mbola hodikodina ny sainy mba tsy hitombenana betsaka loatra ao amin'le resaka nationalité dia ahodina ary amin'ny resaka hafa le izy zao ndray zay nanao kabary ndray ny miaramila zao nanao kabary koa ny miaramila hoe mila filaminana fa izany tsy milamina eto izany manakorotana eto tsy ny gendarme nge manakorotana eto e vao nandray fitondrana nge raha joelona de efa gendarme porte ny document retina iny le filazana azy porte anina de efa gendarme de am'izao fotoana izao naiza alehan'ny mpanohitra de efa gendarme daholo no mibaiko fa tsy le zavatra araky ny lalàny hoe tsy mila korotana ny atao hoe mpitandro filaminana tompoko dia ampianariko anareo mitandrina ny filaminana eny amin'ny arabe tsy tokony tsy fandehanan'ny olona eny amin'ny arabe rehefa te hitokony ianao mandrindra n'izany ny ataon'ny miaramila misy mitady androba efa naveriko ihany fanteneniko fa naveriko ihany ao mpitandro ny filaminana tandrovana tsara ohatra ny anak'Andriamaso zany filamina-bahoaka zany vazoanga zany tsony tsy zany tsony nisy an'ilay fionan'ny saika ataon'ny RMDM sy ny ataontsika hoe ny avy amin'ny fanoherana tery bypass nisy ny fifamaliana kely fifampiresahana sy fifamaliana moa zany azo ilazantsika an'izay teo amin'ny polisy sy ny gendarme efa natsidika eo teo ihany amin'izao fotoana izao lasa manao fanambarana miaraka ny amin'ny hoe fitandrovana ny fiandrianam-pirenena andraisana fepetra izay manana teti-dratsy anakirotana sy ampisara-bazana eo ihany koa hiaro ny vahoaka sy ny fananany raha ny fipetraka efa nyteny moa ianao teo hoe ny gendarme efa tao arinan'ny izao fitondrana izao foana amin'ny hatramin'ny tany am-pandohana ny tena fipetraka le ataontsika hoe mpitandro ny filaminana izy telo miaraka zany ny tafika ny gendarme ary ny polisy mametraka an'izay fiandrianam-pirenena zay atraiza le ataontsika hoe limitina lay fefy faritra afahantsika mametraka hoe tena fitandrona ny fiandrianam-pirenena tokoa satria raha ny fanehoan-kevitra maro samihafa amin'izao fotoana izao dia lasa hoe baiko politika zay zany no ataon'reto mpitandro ny filaminana reto ny fahitany ny avy amin'ny vahoaka amiray amin'izay voalohany indrindra de baiko politika ireo no azon'ireo fa roa manarakarak'izay olona be galona nge ireo le galona azo tamin'ny tsy roa tsy vetiny hoe mandeha mpisambotra olona ery de mahazo galona zany daholo nge ireo no généraux rehetrarehetra ireo hoe tsisy tsy nandeha rehetrere tsara fa général anankiray nge manana tokony anana élément 12 000 zay ny international zay fa eto aminao efa 200 sa firy ny généraux eto firy zany ny isan'ny miaramila sy ny gendarme ary ny polisy de reny izy ireny manao fanambarana reny ihany fa koatra zay tsisy manaraka an'ireo zany isy zany baiko mandray baiko fotsiny ny rehetrarehetra ambiny lasa kilabao le vahoaka malagasy ka le vahoaka mihitsy no voaporotra le vahoaka mihitsy no lasa ohatra zao raisitsika fotsiny ny dahalo am'izao fotoana izao mahazo vahana be satria maninona satria izy manana basy ny miaramila antsika sy ny gendarme ary ny polisy keo manana basy ava izy ireo basy ireo mena vahana izy zany misy olona mame vahana azy eo ambadika de nahoana mbola tsy mety ho foana io dahalo io eto Madagasikara satria misy ambadika misy olona ao ambadika dia ray zay manarakarak'izay ny resaka momba an'le RMDM sy ny
sy ny miaramila polisy gendarme ianao. Aussi le ministry ny ady tany hoe tsy azo atao ny mamorivory vahoaka eny amin'ny arabe fa tsy maintsy anaty toerana mihidy. Mazava tsara zay a. Nandeha ny RMDM ho any amin'ny toerana mihidy vo ety an-dalana de efa sakanana. Fa tsy mahazo miditra ao amin'le toerana zay nahazahoana alalana. Iza moa mpanome alalana tsy ny préfet. Préfet no manome alalana sy izay olona ao anatin'le toerana. Inona zany le préfet? Eo anatrehan'ireto le gendarme grady tsy fantatro reto. Samy généraux reo. Samy généraux ary samy tao anatin'ny tsy fantatra daholo nahazahoan'le gradiny. De ny miteniteny foana ohatran'ireny nefa rany. Ireo olona ireo ve mahalala ny lalàna, mahalala ny tena fitsipika mifehy, zany atao hoe vahoaka zany ve reo? Fa raha ny vahoaka tsy mijaly fotsiny nge, mijaly ange reo le olona le hoentin'ny mpanao politika mandeha hamonjy fivoriana reo, mijaly ange reo. Tsy afaka maneho hevitra, tsy afaka manao inona, fa raha mbola iova le tanàna e. Ary za mbola manantena fa mbola iova ty fireneny ty, mbola iova ny toe-tsain'ny malagasy io. Ilay malagasy io a arakaraky ny zavatra asehony eo anoloany manaitra azy. Raha iverenantsika kely ny tantara Andriamatoa Alphonse Rakotonainy be isany faneho-kevitra eno ataondreo atoko politika maro samihafa sy ny faneho-kevitry ny mpanao politika maro samihafa ny hoe mangina le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ianao ihany koa teo nilaza fa voaporitra ao anatina resaka hery sy fampitahorana ny malagasy raha ny tantara ny jerena toa ny saika ohatr'izay hatrany no zava-mitranga ary avy eo mihetsika ihany. Mety atahorana ve ny sinina zay hetsy-bahoaka zay anatin'izao fotoana fohy ataontsika hoe mafimafy mafampana eto amin'ny firenena izao manoloana ny zava-mitranga rehetra zay tena very tanteraka ny malagasy. Mety ho azo heverina ve fa misy afaka eritreretina hitroatra ny malagasy ao anatin'ny fotoana tsy ho ampoizina satria mangina izy amin'izao fotoana izao matahotra an'izay voalazanao zay satria voaporitra ao anatin'ny hery famoretana. Amin'izao fotoana izao ny malagasy efa leo tsy tian'izany ary malagasy inge endry. Raha ireo malagasy reo inge ny afrikanina tena miteny anao ohatran'izay fa tsy hita intsony ny zavatra, tsy haiko intsony ny zavatra nitranga teto hoe fa ireo malagasy reo endry mahandry reo. Tsy ao anatin'ny fotoana fohy mihitsy akory nde anakorotana n'ireo na hoe mahatonga rombo reto Madagasikara fa olombitsy karamain'ireo karamaina ireo olona ao anatin'ny fanjakana zay hiala afaka herinandro sa tapapolana reo no mety anakorotana. Fa raha ny vahoaka indrindra fa hoe vahoaka leo korotana sika tsy hanao an'izany reo vahoaka le olona le mahazo tsinjo vary tsinjo kely, mahazo 15 000 kely, mahazo reny no alefa mitroatra reny no mitroatra. Fa raha ny vahoaka mahandro vahoaka mahandro. Resaka nationalité tsika teo zom-pirenena, resaka fanambaran'ny tafika ihany koa. Milaza ianao fa mahandro ny vahoaka ao anatin'izay inona zany mety azontsika makina na amakafakatsika an'ireny fanambarana nataon'ny tafika ireny amin'ny hoe resaka teti-dratsy amina fanakorontanana satria fifidianana efa akaiky ty fotoana ihany koa amin'izao fotoana izao ny fametrahana ny atota taratasy eny anivon'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mety azontsika antokiana an'ireny fanambarana ireny. Tsotra ihany. Raha tsy hoe lanky sao efa mampetabe ny olona mpirotsaka fidiana ho filoham-pirenena no mitaky ny tsirotsahany de mba azahoany ny rotsaka de alefa amin'ny vahoaka
tanao tsy eo tsy adalatsy rehetrarehetra zao mikataka anao zay Andriamato filoha mba hirotsaka de ohatr'izany koa ny mera ny menazo moto kely nahazo anakely de anatin'izay indrindrany hoe esorina indray ny moto raha toa ka tsy manao an'izay fanambaran'izay zay aloha zany vaovao hoe fantatra sarihany le raha vao esorina inona ny tianao e ny manataranaka ianao ny taranaka ao sa moto inona ny raha repotsy moto tsy somy any iny alefaso any fa ny malagasy tsy tia an'izay malagasy tsy tia an'izay malagasy vao omena azy de anaty malagasy tsy izy raha vo zay zavatra hita amin'ny masony io ny azy zay ny malagasy zay fa tsy miraharaha zay rapitso sy raha afaka apitso any izy ny zava-misy zao am'izao fotoana zao a de fambolena korotana ataon'io fitondrana io satria tsy mahazo mirotsaka izy mino radio inge no mino ainao manjery sy ny karazany rehetrarehetra hoe olona zao tsy haiko karazan'olona rehetrarehetra zao miteny daholo mirotsahanao miverina mirotsaka efa teo arainao 5 taona efa ny vidim-bary efa 4,000 ny fitry vary ray kilao nefa ny tarehanao 4,000 fotsiny lazaina fa 12 500 ny menaka ho atao 12 500 zao izy efa 60 000 misy efa 90 000 ny vary lazaina fa 2 500 nefa 15 000 zavatra ohatran'izany fampanantenana ohatran'izany a zany mahasarotiny amin'ny vahoaka zany de mbola misy ihany karazan'olona mino an'izany zavatra zany tiako moa fanjakana mampiresaka koa ty zay ny tena marina mpampiresaka be io mpampiresaka io 9 novambra 2024 ny fihodinana voaloha 20 desambra raha toka misy ny fihodinana faharoa amresaka fifidianana filoham-pirenena Maimandroso antsika ny fotoana anatin'ny fametrahana araky ny lazaiko teo ny fametrahana ny atota-taratasy ny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ireo izay manam-pikasana hirotsaka ho isan'ny filoham-pirenena reny ny fiaonana ny araha ny FFKM sy ny Hervelona nazona fekevitra fa tokony rosoana ny resaka fiaraha-midinika ahafahana mametraka filaminana sy ny fifidianana ihany koa mangarara amin'ny zao fotoana zao fahitany Andriamatoa Alphonse Rakotondrainy be an'izay hoe ny fijoroan'ny FFKM efa hatramin'izay moa izy zany no tazana sita raha ny tantara ny jerena hoe mametraka ny toerany amin'ny maray aman-dreny azy mandrindra ny ataontsika hoe filaminana sy ny fampihavanana amin'ny eto amin'ny firenena ny fahitanao andreny fekevitra nivoaka tamin'ny herinandro teo reny ny FFKM misaoran'Andriamanitra itsika Andriamanitra ny renanahary fa eto Madagasikara rery no misy an'izany hoe katolika protestanta misy an'io FJKM io isaorana betsaka mihitsy ny renahary efa fikambanan'ny malagasy zany misy ao koa raha silamo efa fikambanan'ny malagasy zany ary raha ny FFKM maneo hevitra efa tokony efa ela no efa tokony ninon'ny malagasy zany efa ela ny efa tokony narahan'ny malagasy tenin'ny ray aman-dreny ny FFKM matsy fa tsy antoko politika fa ray aman-dreny mpandrindra mpandalina mpikaroka inona moa zany iny mpandamina ny fiainan'ny vahoaka raha ny FJKM ny FFKM moa zany FFKM no miteny amintsika hoe dinika ny samy malagasy io de tokony ho dinika ny samy malagasy io tsisy avakavaka fa tsy tara za tsy miteny hoe tara fa mety mihitsy ny idiran'ny FFKM ao anatin'le fandridrana ny fiainana ankapobeny eto Madagasikara za tsy miteny fiainana politika fiainana ankapobeny eto Madagasikara ny mahakasika an'izay ny fipetraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fanehoan-kevitra maro samihafa ihany koa no entiko aminao hoe tsy manana an'izay finiavana politika na volonté politika hiroso amin'izay zavatra izay nefa isan'ny
ataontsika hoe mpisehatra ao anatin'io feno a ahafahana mametraka ny filaminana sy ny fifidianana mangarahara sy madio ary ekeny rehetra hatramin'izao aloha mbola tsy haheno teny ny fitondrana inona lefa ny FFKM mety azotsika ho antenaina ve ny siny zay dinika zay ny fandaminana amina samy malagasy mialohan'ny fifidianana raha ny avy amin'ny fitondrana manokana raha zao fihetsiny zao no jerena. Za aloha tsy miraharaha tsisy raha raiko zay fitondrana fa fitondrana na hiditra amin'izy na tsy hiditra amin'izy dinika ny samy malagasy ty ny zava-misy zao am'izao fotoana zao sy ny zava-pantatra de tsy mihotsy nange izy tsy mihotsy nangery zareo hoe satria manelingelina fitadiavana io manelingelina ny paosiny io paosy ihany ange io satria efa kely sisa ananany azy de andeha nidinika samy malagasy de dikan'izany zany voailika itsika ho voailika itsika misy ireo mahay miala moa misy mbola misesta manao kung-fu hoe za kung-fu hoe za zao za sy ny karaza reny zavatra rehetrarehetra reny de fambara fa tsy iona mihitsy ary tsy anao dinika mihitsy akory io fitondram-panjakana io fa ny tombotsoany no jereny tsisy tombotsoany ange amin'ny hoe firaisan-vahoaka amin'ny FFKM io hoe tsisy tikany amin'io tsisy tombotsoany ao fa raha misy tombotsoany ao tonga izy. Makasika ny fikirakirana ny fifidianana amin'ny ankapobeny naneo anivon'ny senina nataontsika hoe ratsa mangaika rehetra amin'izao fotoana izao manahoana ny fahitany avy ao amin'ny vahoaka maray an'izay satria sa niantoky ny fifidianana ihany koa izy ireo isan'ny kirakira sy mahalavrary mahatanteraka ny fifidianana. Reo aloha sarotra amiko ny toky amin'ireo satria ny 90 isan-jaton'ireo inge olon-drajoelona daholo jerenao ny ACC jerenao ny CENI za efa fiteniko foana raha nisy ny teny voalohany angambany de faharoa ako ny teny an'le hoe avereno any amin'ny intérieur io fifidianana io fa aza amoronana an'izany CENI zany misy CENI nga ny États-Unis misy CENI nga ny Chine misy CENI nga any Frantsa tsisy an'izany aty amin'ny tany voazanaka ihany misy an'izany andevo ty amin'ny tany ny andevo no misy an'izany fa ny tena izy tsy tokony isy ireo rafitra ireo satria ireo rafitra ireo no vao mainka manimba ny fifidianana eto Madagasikara. Ahoana no inonao fa andeha tsara ny fifidianana raha ohatra ka oloko ihany no ikarakara ny fifidianana zay izany ao anatiny tsy ho laniny foana laniny foana fa izy tsy andany anao mihitsy za ihany ny laniny satria manina 90 isan-jato anako vatoko ireo fa ho an'ny mpanao politika adidin'ny mpanao politika zany zay ny ilana mpanao politika ny manitsy ny am'ireo tsy ny vahoaka ange no afaka miteny ireo fo an'ny CENI fa ny mpanao politika no afaka miteny izany fo an'ny CENI ireo mpanao politika ireo manana vahoaka an'ireo ohatra ny vami manana ny azy de ny olony vami efa tena mahafantatra ny olony vami fantany zay vidiny fantany zay ho ataony fa tsy ny vami mihitsy akory nde hiteny amin'ny rajoelona mihitsy akory hoe efa foany CENI tsy hamafan'izany rajoelona tsy hamafan'izany rajoelona. Makasika ny somary mandroso makany amin'ny famaranana aintsika makasika ny resaka nationalité zay ihany ho azo ekena ve tsy haiko Andriamatoa Alphonse Rakotonainy be raha nahita an'ilay fandaharana ekenao ve Madagasikara ho entina filovahiny tamin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo maromaro tsy miankina azo ekena ve zay zavatra zay zao hoe tsisy dikany misy ny 1947 raha izay zavatra zay no voizina raha zavatra zay ny hitondrana ny Madagasikara raha latsaka fotsiny iny zany very fa ny tena izy de zao tsy asiana raha
marina nge betsaka nge ny olona miteny hoe raha malagasy ny anatiny io tsia diso zany raha malagasy zany raha nge any amin'ny saina mandeha any amin'ny saina zany ny fisainanao zany efa fisainanao fisainam-bazaha ny rahanao zany raha-mbazaha diso mihitsy ny fitenenana hoe raha malagasy io diso mihitsy ny fitenenana hoe malagasy ny no frantsay no mitondra malagasy diso zany teoria tsara ohatra mifandipatipatra le izy fa fakao tsara malagasy no mitondra nefany rehefa tena jerenao io malagasy dikan'izany namitaka io zany namitaka io tamin'ny fandrotsana dossier tamin'ny Quat'Arços zany rika tamin'ireny de efa diso tamin'izany de efa tokony nanomboka kritika itsika fa tsy nisy ny teny nanafina ve tao amin'ny ACC sa nafantatra izy fa tsy niteny nanafina zany nafantatra izy fa tsy olona tokony tsy eo ty olona ty mety nisy tsindry ve zany tany ambadimbadika tany dikan'izany tany ambadika tany zao asa raha tadio tsara aussi le Macron tamin'ny îles éparses ici c'est la France zo avaiza de quel droit no ahafahany miteny izany îles éparses any Madagasikara ary amin'ny 12 000 kilomètres ary ianao 2 000 kilomètres eo akaikinao raha tsy hitanao naty amin'ny 12 000 kilomètres ianao mitondratonana miteny hoe ici c'est la France tsika zany efa misy fanarahana atao ambadika zay le tambiny zay misy tamby tao ambadika tambin'le nationalité zany nge efa teneko tamin'ny voalohany zany hoe zay nge hoe raha naka nationalité nahazo fa tsy mifakilo tamin'izany satria teraka talohany 60 zay fa ny databe anie ny databe anie zao ohatry izy inandrarain'olona an'izany ianao no nangataka ho izahako dia anarin'ny nationalité malagasiko fa hiditra frantsay anompo frantsay lasa finom-pirenena ianao inona no nataonao de aza taitra ary malagasy raha ohatra n'izao tsika aza taitra mihitsy zao tsika menakafo zao satria manina satria andevim-bazaha no mitondra anao faikafaika m-bazaha no mitondra anao olona napetrapetrapoana no mitondra anao eto tsy azo inanina mihitsy zany atao hoe olona manana zom-pirenena frantsay ny tondra ny Madagasikara averiko ihany misy mananjina nge zany atao hoe raha malagasy zany fa ko moramangy zany ka misy dikany zany fa ty olona mikararana nge tao anatin'izany raha latsaka nge zany ka anjaranao ry malagasy ny tanisa sy mieritreritra mandinika momba an'izany raha ho ikenao koa no anaiky hoe foentina frantsay 5 taona manaraka roso amin'ny fifidianantsika inona ny tena hoe anjara andraikitra sy tokony ho ataon'ny malagasy ny olom-pirenena tsirairay ao anatin'izay firosoana amin'ny fifidianana ny 6 novambra izay fifidianana 6 novambra dia tsotra ihany aussi le datako zay hoe ankehitriny fantatrareo ny lalana tokony alehanareo aza mitokona amin'iza fantatrareo ny lalana tokony alehanareo malagasy mahaiza mifidy fahaizana mifidy ihany io misy tsika tsy ala tao anatiny nanomboka 2002 hatramin'ny 2009 tsika nefa nisondrotra fa nandeha tsara taolo ny fiainan'ny malagasy fa nanomboka 5 sy 4 arivo nakaty tena nanao chute be mihitsy ny fiainan'ny malagasy ka anjaran'ny malagasy na mbola isitrika any ambanin'ny tany izy mbola anjarany zany fa ny faniriko de mba miarina ny malagasy ny fomba hiarenan'ny malagasy de fahaizana mifidy efa nahita meko ohatra ianao teo hoe ny malagasy ake tamin'ny 2 sy 4 arivo ka hatramin'ny 5 sy 4 arivo nanana na izy azy
reo le olona any ambany tanàna sy ny karazan'ireo nge manana sidea reo, nanana tele, nanana inona daholo rehetrarehetra noho ny tonga ny avy nandroba vary izy mihinan-kafo de tsy naharaka tsy nitapitra le varika. De inona nataony? Varotra ny tele sy le anina sisa. Drenona tonga anazy mihinan-kafo lasa mpivarotra reo, mpivarotra daholo rehetrarehetra ny ao an-trano no mihidy. Zany sisa ka anjaran'ny malagasy. Anjaranao ry malagasy no mijery ny 5 taonanao manaraka. Fa ny 5 taonanao manaraka tsy vitan'ny varitsinjo. 5 taonanao manaraka tsy vitan'ny 15 000. Fa ny 5 taonanao manaraka ngezangeza ny 5 taona zany. Mihoatra ny 15 000 francs. Betsaka zany, 5 taona zany. 5 taona zany ahafahan'ny malagasy misaina tsara zany. Fa zao aza adino fa ty Madagasikara ty misy lalàna. Dia arao fotsiny lalàna de mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Raha vao manara-dalàna ny malagasy mandeha ho azy ny zavatra rehetra mihitsy. Na io halatra n'io vakitrano, na io fandropahana, na io resaka tsy filaminana io, resaka tsy tsy fananam-bola sy ny karan'io, raha vao manaja ny lalàna ianao dia mandeha ho azy ny rehetrarehetra. Amaranako ny fanontaniana Andriamatoa Alphonse Rakotondrainibe ny mahakasika ny tsika toeran'ny vamina ny vahoaka amin'ray satria rehefa akatoky ny fifidianana tahaka izao tokoa de mihazakazaka daholo ny atoko politika amin'ny resaka fanehoan-kevitra, amin'ny resaka alliance na ny firaisana amina atoko maro samihafa. Aiza ho aiza ny vamia amin'izao fotoana izao raha mahakasika an'izay? Raha mahakasika ny vamia, efa nomeko teo ohatra anankiray teo ianao. Ny vamia efa mahafantatra ny lalana tokony alehany. Ny lalana alehan'ny vamia de ny 7 sy 2 makany amin'ny 7 sy 2. Tokony izy an'izay ary tena mahafinaritra ahako, nahafinaritra mihitsy ny isian'le MAP+. Mahafinaritra namenao an'izany MAP+ zany arika mahafinaritra. Ny malagasy efa mahafantatra fa nanomboka 2 sy 2 ka hatramin'ny 7 sy 2 izy niakatra ambony be ny fiainany, farim-piainany. Ka raha 7 sy 2 sy 13 sy 2 nampitotongana ny fiainany, aza kivy amin'izany. Plasy ny vamia, fantatry ny vamia ny lalana tokony alehany. Fantatry ny vamia ny lalana tokony alehany. Amarana ny fandarana isika amin'ity hariva ity tahaka ny mahazatra omeko 2 minitra ahafahana mamitina na manafatra, mitondra hafatra moa zany fa tsy manafatra elakitsiny tompoko ny vahoaka malagasy na ny fitondrana izay efa mamaraparana ny feim-potoana ihany koa na ho an'ny mpanao politika sy ny rehetrarehetra tsy hanavahana na ny eto an-tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina ihany koa. Tsotra ihany, zavatra kely tena teny kely fotsiny. Mahaiza mifidy rery malagasy, mahaiza mifidy ianao, fantatrao aza de atakalo, fitiavan-tena kely ny fiainako avinao. Fa ny tanànako ray manontolo ny jinja ny vokatra izay. Jereo tsara ny fijinjantsika ny vokatry ny 7 sy 2 sy ny 13 hatramin'ny 13 sy 2 totonga antsika. Jereo ny fiainantsika 2 sy 2 ka hatramin'ny 7 sy 2 niakatra ny fiarim-piainantsika. Ka ny anahy de tsotra ihany. Mahaiza mifidy rery malagasy io, aza de variana loatra mijery an'ity rendrarendra sy ny filana rehetrarehetra ty. Zany keny ny malagasy, ny mpitena keny ny toe-tsain'ny malagasy, ny mpitena tamin'io resaka lanonana sy ny karazany sy fetifety sy ny tontona tamin'izay ny saina de lasa tsy mandinika intsony. Ka amin'ity fotoana zao andinihan-tena alohan'ny hidiranao ny 7 novambra 13 sy 2 hifidy dia mandinihy tena tsara mihitsy ary fantaro zay efaranao. Zay angamba. Saotra betsaka. Akasitrany ianao tompoko nanaiky ny vahiny sy ny tondran'izay fanehoan-kevitra maro samihafa izay Andriamatoa Alphonse Rakotondrainibe filohan'ny vamina ny vahoaka amin'ray ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika tamin'ity alatsinainy ity. Misaotra tompoko. Torak'izay ihany koa ianareo any an-tokantrano any akasitrahana ora ray teo no ny arahantsika ny tafatafa sy ny dinika tamin'ity alatsinainy
ariva ity tahaka ny mazatra ny fandarana mitoy rehefa alatsinainy tahaka izao miaraka amin'ny vahiny hafa indray ahafahantsika manaraka tsara sy ny mijery ny fizotran'ny fiainam-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao izay miazakazaka dia miazakazaka tokoa. Eo ihany koa ny tokony hamailo ny rehetra amin'ny resaka fifidianana amin'izao fotoana izao tapitra ny fandarana isorana ny teknisianina ny kirakira ny sary sy ny feo nafahantsika nanaraka izany na tamin'ny fahitalavitra na tamin'ny onjam-peo na tamin'ireo tambazotra tserasera ihany koa manome fotoananao amin'ny herinan'io toy izao indray veloma tompoko.